Voaroban'ny jola tao anatin'ny ray ampimaso ny entam-barotra izay mitentina amanetsiny maro ho an'ny ity toeram-pivarotana eto amin'ny lalatapaka mangarivotra ity. Jola mirongo basy manao saritava no nanafika teto ny talata 3 oktobra tamin'ny 2 maraina. Izaho moko gardien eto de boaka amizay reo avy boakany de tonga de fohazindreo zaho boaka amizay reo de tonga de nitakindreo zaho hoe aza mihetsika anao de boaka amizay de zaho amizay moko tsy nihetsika fa reo mitondra basy tonga de naboakandreo le basy de tsy nihetsika zaho fa navozo avozoko moko le basy de eo zaho nipetraka de eo reo namoaka entana navoakandreo le entana vakindreo le trano de eo reo kelikely eo amizay reo de naondrandreo le entana miaraka amile posy naondrandreo de boaka amizay reo lasa nandeha nagnaraka le posy ny sasany miamby anaka eo le sasany de raha vao mihetsika tenenindreo anao de maty de zaho moko tsy nihetsika fa navozo de avy eo amizay reo lasa de lasa agny amizay nandeha amizay le sasany niamby anaka teo de avy eo amizay reo de roso nandehany tonga de niantsolo amizay zaho te hoe vaky le trano le tsenantsika reo manao maizy ny satrofandreo jiaby moko le lohandreo de miaraka manao misiky raha tsy zavatra maharaha zany le sandrindreo tsy mety tsy hita zany le sandrindreo. Tsy nisy zavatra eno mihitsy ny tompotrano nandritry ny ity fanafiana ity raha ny fanazavan'izy ireo. Ireto farany anefa izay mipetraka tsy lavitra ny toeram-pivarotana io. Namplaza aingana tamin'ny lehibe ny fokotany mangarivotra ireo tompotrano ireo manoloana n'izao zava-nisy izao. Zavatra nijereny aloha voalohany de ny fo zay nijery ze bangabanga rehetra de ny valera eo zany ataoko hoe eo amin'ny enitsy ariary eo zay no very satria vary, siramamy, menaka ze zavatra tamin'ny carton zany narorony daholo de netiny amin'ny posy. Zahay zany efa sady sahirana amin'ny fivelomana amin'ny rehetrarehetra ny ainay koa mbola hopotehany dahalo sy ny faranakely de mba mangataka reo aoka mba tena hoe mba zay tokony ekenareo teo anaty amin'ny fanjakana hoe hitandro ny vahoaka sy ny hainy fananany tokony zay mba tena ho asan-drarana reo ary mba jereo vahoaka madinika fa tsy ny mpanambola ihany no jereny eto amin'ity tany Mazangaty fa mba mijaly ny vahoaka mahantra amin'ny vahoaka. Nanatanteraka fanadihadiana teto amin'ity toeram-pivarotana nisy nanafika ity ny Emo Sécurité. Misokatra ny fanadihadiana izay ataon'ny polisy pirenena momba n'izao fanafiana izao.